fandarana iarahanao amin'ny mpitondrateny gouvernementa Ramatoa Latina Andre Tongarivo miarabanao Ramatoa Ministra. Miaraba Tarcisius dia miaraba ihany koa ny teknisiana amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra RNM sy TVM amin'izao atoandro zao dia faly miaraba antsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fandarana tsy ho tompotrano mionity rehefa zomatolakandro tahaka an'izao ampifaliana no afana mifampitafa amintsika rehetra indray amin'ity zoma ity dia manasa antsika mpanajana naraka ny fandaharana izay iarahantsika amin'ny Tarcisius raha herinandrasana ena amin'ny sifolo ny onjam-peo ny RNM izay mampita amin'ity fandaharana ity amin'izao tolakandro ny zoma zao 700 kosa ireo onjam-peo tsy miankina izay mampita amin'ny vantana zany hoe 930 nisan'ny onjam-peo mampita antsika amin'ity anio tolakandro ity. Ny fahitalavitra kosa dia 898 ireo TVM mandeha manerana ny distrika ny Madagasikara, distrika rehetra zany eto Madagasikara dia miampy andreo televisiona tsy miankina manerana ny Madagasikara ihany koa sy ireo onjam-peo tsy miankina eto Antananarivo renivohitra zany izay mampita ihany koa miara-miasa amintsika mampita an'izao fandarana izao. Taka ny mazatra raha sitraka ao dia omeko vetivety aloha zany ireo TVM sy RNM tsy mandeha amin'reto distrika ireto vokatry ny fandalovany rivodoza moa tena ankabeazany zany any amin'ny faritra Atsinanana dia any Manoro ny fahitalavitra sy ny onjam-peo dia ny anjera moa ny pilona vokatry ny rivodoza fa efa andefan'ny fitaovana zany aloha amin'ny herinandro amerenana azy aingana efa manomana an'izany ny teknisiantsika amin'izao fotoana izao. Ny any Atsimo Atsinanana dia ny afarafanganana tsy mandeha ny onjam-peo vokatry ny rivodoza ihany koa. Ny any amin'ny faritra Diana dia ny any Anosy tsy mandeha indray zany ny TVM sy ny RNM efa misy fitaovana nalefany rehefa andalam-pamerenana azy amin'ny laoniny ny teknisiany dia ite amin'izao tsika amin'ny teny zao. Any any Sofia kosa dia ny ao Antsoi zany no tsy mandeha ny fahitalavitra ary any Atsimo Andrefana dia ny any Kazoabo ny fahitalavitra zany mbola tsy mandeha fa efa mikarakara an'izany amin'izao fotoana izao. Noho ny fahatapahan'ny jiro kosa indray nefa izany hoe tsy olana avy aty amintsika aty amin'ny DIT na ny RTM fa noho ny fahatapahan'ny jiro dia tsy mandeha ny TVM sy ny RNM amin'ireto distrika ireto Vohipeno Manakara ny Fanadina Nosy-Varika Mananjary izay voalaza moa hoe fandalam-pamerenana ny jiro ary efa manao antrana ny Jirama amin'izao fotoana izao. Itsekilany kosa indray nefa any amin'ny faritra Atsimo Andrefana dia efa mandelo ny onjam-peo zany hoe ny RNM any Kazoabo dia efa mandeha ihany koa ny RNM any Manandrina faritra Amoron'ny Manihy. Ny ambiny dia tsy misy fiovana tahaka ny mahazatra antsika. Izay zany tatitra tsotsotra momba ny RNM sy ny TVM manerana ny nosy fa mamela azy isika rehetra mba hiarahaba antsika malagasy tsy maty fomanaina tao andrinana izay rivodoza Batsira izay. Maneho ihany koa ny fiaraha-miory ny fiombonam-po amin'ireo fianakaviany ny mpiray-tandrazana izay ndao sy ny fahafatesana vokatry ny rivodoza iny. Mahatsiaro manokana ny vahoaka any amin'ny distrika ny Kongo izay tena maro dia maro ny trabona zany sy ny ndao sy ny fahafatesana ihany koa vokatry izay rivodoza izay. Ny fitondram-panjakana efatry ny omaly hatramin'ny efako omaly no konokonina zany ny fandefasana ny fanampiana ho famonjena andreo mpiray-tandrazana amintsika ireo ny ministra ny mponina sy ny ministra ny fiarovam-pirenena ihany koa dia efa nisolitena ny gouvernementa iray manontolo sy ny filohan'ny repoblika nandeha nankany tamin'iny omaly iny ary mbola mitohy amin'izao tsika amin'ny teny izao moa zany ny fandefasana andreo kojakoja mpamonjena hifanampiana ireo ataontsika PPN na ny entana ilaina andavanandro ny vary zany sy ny sisa ihany koa izay namezan'ny filohan'ny repoblika toromarika manokana zany tao amin'ny filan-kevitra ministra mba ho jerena ho anisany atao lahara-pahamehana. Ny akoatra ny tany Kongo moa dia betsaka ny distrika izay ny ara-pahavoazana any Manoro ny filohan'ny repoblika zao sy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa sy ny vadiny filohan'ny repoblika ihany koa mijery akaiky an'izay fahavoazana mpiray-tandrazana izay ary tao aorianany rivodoza dia tsy mbola nipetraka mihitsy ny filohan'ny repoblika
nandeha ny tety nanomboka tamin'ny terinandro ity ny tety andreo distrika tena vomafy mananjara manakara farafangana vangaindrano sy ny sisa dia atao hoe miara-mientana zany ny gouvernement iray manontolo tarihan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement miara-mientana amin'ny filohan'ny repoblika mivady ihany koa ao anatin'izay fifamezan-tanana sy filazana indrindraindrindra amin'ny piray-tanindrazana hoe eto ny fitondram-panjakana tsy mamela irery ny fitondram-panjakana ary miaradia sy mifampitantana amintsika vaoaka malagasy ao anatin'ny fanarenana ny fahavoazana lehibe izay nahazo atsika vokatry ny fandalovan'ny rivodoza iny fotoana izao anehoana ny firaisan-kina izay indrindra no ataontsika hoe antony ampahany betsaka amin'ny resadresaka efanaovantsika menadato anatin'ny fandarana amin'ity atoandro ity fa dia teny fampidirana moa izay netiko izay dia manasantsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ia tonga dia toiziko amin'izay hoe fanarenana inona marina moa zany hoe arenina any am'ireo faritra nytetezin'ny fitondram-panjakan'ireo ie be diabe ny zavatra arenina ny zavatra nisy tena maro de maro ny sehatra trapahavoazana ny fitantanandrara-panjakana aloha tamin'ny ankapobeny dia saika trapahavoazana daholo ny sekoly ohatra zao tena anarivo no rava tamin'ny ampahany na niendakatafo efa nentina atao amin'ny filan-kevitry ny ministra omaly moa zany ny anjara ny ministera ny fanabeazam-pirenena manarina ireny sekoly ireny eto fotsiny tsetsatsiatra kely no ilazako Tarcisius satria io fitenin'ny filohan'ny repoblika matetika dia mba indramako amin'ity androany ity hoe mbola mitombona foana le hoe raha tsy azonao androany dia azonao raha ampitso na azonao arina kely rehefa nanao ny EPP manara-penitra ny CG manara-penitra ny lycée manara-penitra ny filohan'ny repoblika dia nahazo fanakianana hoe raha mialatsiny amin'le fomba fitenena ohatry ny hoe seoseo ivelany zany fa maninona ny tsy efa nio no arenina sy ny sisa le ho arenina nefa tsy avita tena hoe ampanara-penitra intsony satria fa antitra ane le trano ny akabeazany reny fotodravitrasan'ny sekoly na fotodravitrasan'ny mpanjakana hafa ireny fa zao amin'izay mahatsapa ny rehetra hoe ve mitombona zany lay mahatonga ny filohan'ny repoblika ny sisika ny teny hoe andaotsika hanangana vaovao satria ny EPP, ny CEG, ny lycée, ny hôpital manara-penitra ireo fotodravitrasa efa manara-penitra taty aorinany natsangana tamin'izao fitondram-panjakana izao reny tsy navita ninina tsy laitra ny rivodoza satria reny efa anticyclonique mihitsy lay fotodravitrasa natsangana ny étanchéité na ny ataontsika hoe ny tsy mampitete an'ireny toerana natsangana ireny zany reny trano natsangana ireny ny amafisan'ilay fananganana dia azotsika lazaina hoe tena natao mihitsy iomanana amina hoe matetika rehefa manomboka eo amin'ny volana novembre ka hatramin'ny volana avril moa no tena izy vanim-potoanany rivodoza eto amintsika eto Madagasikara dia tena mitondra faisana foana amin'ny fotodravitrasa-panjakana dia zay natonga amin'ny filohan'ny repoblika andaotsika hanangana fotodravitrasa mba manaraka ny fenitra iraisam-pirenena zay le hoe manara-penitra ary mba mafy tsy ho andairany rivodoza nomena tsiny izy tamin'izany fotoana izany fa zay manamarina hoe visionnaire zany ny filohan'ny repoblika nahita hoe tsika tsy afaka misy miteny hoe manina le teo tsy le teo aloha ihany na renina ka reny efa alabazy mihitsy mialatsiny hoe efa nifototra ny orenany mihitsy no efa malemilemy efa antitra raha teo ka zay mahatonga ny ndao anangana vaovao tsika fa tsy antehatra amin'le efa teo aloha dia manavao an'ireny tsikelikely tsika ary voamarina amin'ny zava-misy ankehitriny no hoe mitombona dia mitombona ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika sy ny vision na ny fomba fijery lavitra izay nananany hoe andao manangana zavatra tsara manara-penitra na mety omeny torabato azy ianao hoe ny filohan'ny repoblika mahazo torabato ny gouvernement mahazo torabato hoe isehosehoana anaovana blink mialatsiny ohatrany hoe zestiavana hoe ny tanora zany fa pokaty reny zavatra reny fa zao miara-mahita ny fotodravitrasa manara-penitra rehetra tsy nindao sy ny rivotra be an'ny cyclone na ny oram-be tsy rodana tsy nyrava zay ny manamarina hoe rehefa manangana dia manangana zavatra mafy inona hoe ianao no arenina dia eo zany ny sekoly iny moa nataoko tsezatsiaritra ny resaka vision ny filohan'ny repoblika iny fa ny birao-panjakana maro be
taratasy-panjakana very ny fahasombany ny fitaovam-panjakana na ny fananam-panjakana tamin'ireny biro-panjakana ireny arenina fa misy ihany koa ny fanarenana ny tranon'olona tsotra misy ihany koa ny fanarenana ataontsika hoe fotodrafitrasa-panjakana hafa hôpitaly sy ny sisy ary na ny EPPR dia mila renina ihany koa reny fa taloha reny satria mandra-pavitatsika manangana vaovao mila mianatra ny kilonga zao ne zao raha ny taremarika nomen'ny ministra ny fanabeazam-pirenena hatramin'ny 98 000 zany hoe 7,600 mahery no isan'ny zandry zanakitsika malagasy tsy afaka miverina ny sekoly taorina n'iny rivodoza iny vokatry ny fahasimban'ny sekoly dia mila arenina aingana ireny ny biro-panjakana trahabona daholo ny mpiasa-panjakana ny akabeazany any amin'ireo toerana tena nandalovan'ny rivodoza mafy dia reny mila reniny ny CSB ny hôpitaly le tsy manara-penitra fa le efa nitsangana taloha ely reny rava daholo dia reny mila reniny fa eo dia eo ihany koa ny lalana eo dia ihany koa ny fotodrafitrasa tahaka ny hoe lakan-drano fotodrafitrasa tahaka ny hoe barrage na ny toha-drano reny zany mila renina daholo renina mezan'ny filohan'ny repoblika toromarika hoe mandray an-tanana daholo ny tandrify azy ny ministra tsirairay avy ohatrany antsika zao io renindresahana teo io ny TVM Seranema maro be mihitsy no pilona ny enjera tapaka simbana ny poany varatra sy ny sisa tena mbola mila fanarenana daholo zany hoe be dia be sehatra maro samihafa zany mbola tsy maintsy ilaina fanarenana daholo ny dibo-drano moa sy ny sisa ny tanimbarina ny misy ohatra hoe miopitrondro zay vao nresana tamin'ny omaly tamin'ny filan-kevitra hoe tokony hojereva ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana reny satria misy hoe lasa ny rano daholo le trondro mba niompiana rehetra tanatina dobo satria nitobaka ny rano zany lasa tondra-drano dia lasa mivoaka daholo ny trondro dia nefa reny mba fiveloman'ny olona dia ampiana ry zareo zany amin'ireny ny tanimbary to dibo-drano amin'ny 100 hektara tsy maintsy satria rehefa mafana ny andro rehefa maina ny andro zany dia tokony trohana motopompe ary io ny toromarika nalefa ny filohan'ny repoblika melohan'ny rivodoza tsy marana mihitsy ny filazana hoe tsy nisy ny fiomanana Tarcisius fa le izy kosa efa nampoziny hoe mafy dia mafy ny herin'io cyclone io tsy hoe tsika zany tsy nitsinjona tsy nanomana mialoha tena nanomana meloa tsika ary ny filohan'ny repoblika raha tadiditsika tsara nandeha tany Vatovavy sy tany Fitovinany mihitsy izy talohan'ny rivodoza tany Thomas nazavady indrindra fa ny prime ministre nandeha tany Tsimotsinanana sy tany Vatovavy Fitovinany dia niteny mihitsy hoe alefa meloa daholo ohatra ny motopompe reny le lakana kely ataontsika hoe zodiac reny izay anavotany mpitandro ny filaminana miaramila ny polisy ny corps de protection civile ny gendarme reny zany nisy daholo zany rehetrarehetra izany Tarcisius ny omanana meloa daholo zany rehetra izany fa io na ny firenena faran'izay vaventy azy manerana n'izao tontolo zao sahirana foana rehefa miatrika rivodoza na miatrika rivo-mahery na miatrika catastrophe naturelle ohatran'ireny hoe loza ara-boajanahary ohatran'ireny na ny Chine na ny États-Unis tondraka foana ny rano tsy misy milaza mihitsy hoe tsy niomana zany reny olo reny samy niomana daholo ary efa nazavaiko teto zay hoe tsika manana plan de contingence zany niomanana meloa fa na izany aza rehefa mafy loatra ny fidonana izay rivodoza izay dia tsy maintsy misy foana ny fahavoazana za koa mahita hoe fa tsy amin'ny famendry fiandrona tahaka an'izany tsontsika fa andao hiaraka anarina andao andany hery anao an'izay fanarenana izay fa maro be ny mpiray tanindrazana amintsika miandrandrana izany amin'izao fotoana izao taorinan'izay fandalovan'ny rivodoza izay dia andao lanitsika amin'izany ny angofontsika sy ny herintsika toy izay anao débat stérile na adihevitra tsy mitondra makaiza tahaka an'izany ohatrany hoe fanakianana sy ny fitoram-bady sy ny famendry fiandrona izany izay nefa nyteneniko tetsy hoe tsy manafitra anie zany tsy manafitra fiainan'ny olona zany tsy maharina n'ilay fahavoazana zany fa andao ny famezan-tanana no mafisitsika ny firaisan-kina no hoentitsika miatrika an'izany fotoana ao aorianan'ny rivodoza izany misy le hoe midina ifotony toromarika ny folo taminareo nitendrena farany teo hoe mila midina ifotony ministra mba hipitolomana raha zay ny azoko zana azy dia tonga ty batsiray nitaketrana petrany dia tsy dia misy firita braotso zany fa lasa makany fotony tokotokoa
any anefa misy gouvernora, any misy préfet, misy chef district, tsy tokony ho asany zareo ve zany am'le hoe farapariam-pahefana ny aty indray no mandeha mitety. Zay mihitsy no misaotra indrindra nametraka zay fanontanian'izay Tarcisius ary zay no hitondrako fanazavana eto amin'izao mampitondra teny gouvernementat fa ministra mpikambana amin'ny gouvernementat ihany koa zay nanatrika ny filan-kevitra ministra Omaly na namafisany filohan'ny republika n'izay toromarika izay hoe tokony midina mijery ny zavatra misy any amin'ny district any amin'ny faritra sy ny sisany ny ministra ary manampy amin'izay fanarenana aingana no teneniko teo zay. Ny fanakianana mahazo dia hoe asa marina mihitsy ny tena teo zany anisan'ny fanakianana mahazo zany hoe inona ny antony ameza amin'ny filohan'ny republikan'izany toromarika izany fa konga asan'ny ministra izany tsy asan'ny ministra izany fa aninona ny ministra izara vola ve izy mihitsy ve ny andeha hanao asa sy ny sisa fa efa misy préfet any misy chef district misy reny solotenam-panjakana représentant de l'État dia hoy hoe mampalahelo raha ohatra ka ohatran'izany ny fotom-pisainana hitondrana natao hoe hiatrehana ny vanim-potoana poste cyclonique na hoe vanim-potoana aoriana ny rivo-doza tahaka an'izao amin'ny hoe nisy rivo-doza azy zay Tarcisius circonstance exceptionnelle zany hoe tranga manokana zany ny ainatsika fa tsy fiainana andavanandro ohatra raha hoe misy normal tsy misy rivo-doza sisy nina dia marina zany hoe fiainana mandeha andavanandro dia raha misy asa tianao atao dia misy délégation de pouvoir na famomezam-pahefana omena an'ireo solotenam-panjakana na ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zany na ny vondrom-bahoaka anaparia-pahefana na ireo les services territoriaux déconcentrés zany na ny collectivité territoriale décentralisé reny zany efa manao azy daholo reny na ny gouvernora ihany koa zany hoe ny lehibe any mpanatanteraka ny anivon'ny faritra ka maninona ny mbola mirotsaka ny ministra na ny filohan'ny republika na ny prime ministre dia hoy hoe amatranga manokana azy zay dia tsy mitovy mihitsy amin'ny zavatra misy andavanandro le izy rariny ny filohan'ny republika raha miantso amina fiaraha-mientany firaisan-kina élan de solidarité no filazantsika azy Tarcisius tena rariny ny filohan'ny republika raha miantso an'izany ny antony dia satria zao tsy rarahan'olo tokana ny fanarenana ny firenena taorianany fahavoazam-be izay nahazo atsika vokatry ny rivo-doza tsy rarahan'ny vahoaka irery io tsy rarahan'ny tompona ndraiky mpanjakana any anatin'ny district sy any amin'ny faritra any fotony samihafa any io tsy rarahan'ny ministra rery ihany koa tsy rarahan'ny prime ministre rery tsy rarahan'ny filohan'ny republika rery fa rarahan'ny malagasy tsy vaky volo magaga dia izao Tarcisius raha ohatra izao ny filohan'ny republika nijanona fotsiny tao amin'ny biraoany ny prime ministre nijanona fotsiny tao amin'ny biraoany ny ministra nijanona fotsiny tao amin'ny biraoany fa nanome baiko an'ireny solotenam-panjakany ireny dia zao ny fanakianana azo antoka fa nahazo azy hoe manafana seza fotsiny tsy mirarany fa horian'ny olona ny fotony tsy mijery ny fijaliam-bahoaka ny ara-pahavoazana va dia aty Antananarivo ny manome baiko amin'ny antso an-tarobia sy ny sisa rehefa midina indray ny filohan'ny republika midina ny mpikambana ao anaty gouvernement mena toromarika ny mpikambana ao anaty gouvernement midina dia hoe inona indray no ataonareo any fa nga asana ministra izany fa nga tsy efa misy préfet chef district sy gouverneur sy ny sisa manao an'le asako inona indray ny idinana any amiko aza moa dia tena gaga mihitsy hoe fomba fisainana tokony hatrehana vanim-potoana tokony hanehoana firaisan-kina tahaka an'izao ve izany fomba fisainana izany na ny avy any ivelany ary atsotsika manampy atsika dia maika ve fa isika samy isika indray no andeha hitady irika anamarinana hoe zay tsy teanao fa efa misy manao any tsy asako zany fa efa misy préfet fa misy lehibe any district efa misy gouverneur sy ny sisa manao an'le izy any tsy mitombona mihitsy zany Tarcisius ary zao ny zavatra tiako tenenina io ny nazavain'Andriamatoa filohan'ny republika mihitsy Omaly ny ilaina nge ny andehanan'ny ministra any amin'ireny fidinana ifotony hoe mijery an'le zavatra misy na ny fahavoazana ireny dia mba ahaingana kokoa ilay asa fanarenany satria ny toromarika ny filohan'ny republika Omaly dia mazava be tao anatin'ny filan-kevitry ministra hoe mila ataontsika aingana ny asa fanarenany tsy hoe ambolana maro dia mbola hitarazoka foana tsika mbola simba foana ty trano ty
noho ny rivodoza efa tamin'ny heritaona de ty efa simba tamin'ny heritaona simba tamin'ny heritaona sy tapany noho ny rivodoza de hatramin'izao mbola tsy voarina tokony voarina ao anatin'ny fotoana fohy daholo ny fahavoazana zay ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika ka rehefa misy ministra midina any mba haingana kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra mba haingana kokoa ny fitadiavam-baolana zay neny mahatonga ny hoe ny filohan'ny repoblika tena mihitsy nidina prime ministre tena mihitsy nidina tamin'ny nandalo ny rivodoza ana tapaka ny tetezana anankiray tany Moramanga tany de nidina tany an-toerana mihitsy ny prime ministre ary nijanona tany minoatsika fa tsy arakaraka ny famendry fendrona eny amin'ny tambajotra sy anatina media sasantsasany anatina aino manjery sasantsasany fa tena ankasitrahany vahoaka ny fidinan'ny mpitondra fanjakana tahaka an'ireny hoe mahatsapa zany ary miaraka miaina zany ny fahorian'le vahoaka ny fotony any any anatiny any ambany rafika azy moa fitanitsika azy any reo mpitondra fanjakana de hoe tsy maninona mihitsy na miaraka manao an'le fanarenana eo inona moa ny olana raha ohatra ka ministra mifanabeazam-pirenena ny miara mampiakatra ny tafo eny ambonin'ny tafo eny ambonin'ny trano tsy misy olana anie zany fiarahamentany zany ary fanehoana firaisan-kina no atao inona moa ny olana raha ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ny miara mamerina manangana mamantsika indray ny tranony olona zany nge zao nataontsika teny anala mahitsy tamin'ny rivodoza ana farany teo Tarcisius za hita atao ministera ny serasera satria moa zara ndraikitra daholo ihany ministra tamin'ireny fotoan'ireny hoe maka sita isan-karazany de ny sita nalaina eny teny anala mahitsy nisy telo tao amin'ny boriboritany fahadimy de nisy telo koa taty amin'ny boriboritany fahaefatra dia ny zavatra nisy zay izy zao tsika tatao ministera ny serasera sy ny kolotsaina nanangana tranon'olotsotra mihitsy namerina zany nandrary briky mihitsy nametraka tafo nametraka varavarakely nanafangaro ina moa rihatra zany nanao tetezana nanamboatra lakan-drano tatsy amin'ny boriboritany fahaefatra nanamboatra lalana nanamaina ny lalana satria impraticable tsy azo nandanana le lalana ka inona moa ny olana ao anatin'izany tsy zay ara ve ny tadiavana hoe mba miara miosiny miaraka miaritra ny mafy miaraka amin'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana fa tsy hoe manao mpitazana fotsiny ety ambony latabatra de tsy mahalala ny tena réalité izay nge le zavatra misy Tarcisius ary zay ny tena tiako apetraka hoe tsy aleove le ministra midina any amin'ny toerana isan-karazany any de mahalala le tena zava-misy de mba haingana kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra satria nge io ny fanarenana Tarcisius mbola misy hoe famoahana volam-panjakana ao anatin'izany fanarenana zany raha hividy tôle ianao hividy fantsika ianao hividy varavarakely ianao hividy simenitra ianao etsetretsetra mbola misy famoaham-bolam-panjakana nge ao anatin'izany de misy procédure d'urgence mila atao zany ao anatin'izany de ilaina zany ministra aingana de aingana mifandray aty amin'ny ministera ny vola sy ny toekarena sy ny teti-bola mahita hoe aty misy fahavoazana ohatran'izao mety tsy hita ny mpitondra fanjakana daholo anie mety tsy hita ny filohan'ny repoblika daholo nge de mandefa ministra izy de ny ministra micoordonnena mandrindra miaraka amin'ny gouverneur miaraka amin'ny préfet miaraka amin'ny chef de district mba haingana kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra amiko manokana aloha tena tsy hitako mihitsy hoe inona ny sakana zany raha ohatra ka inona ny olana ary inona ny tena hitoram-bato ny fitondram-panjakana raha midina ifotony tahakan'izany ny fitondram-panjakana tsy voamaika aza ave mba ahitana hoe aingana izay fandraisana fanapahan-kevitra izay ary aingana ny asa fanarenana rehefa midina any amin'ireny toerana ireny ministra ary mazava be ny toromarika nentin'ny filohan'ny repoblika ho azy averiko eto de ny hoe ny baiko-pitolomana ho ianao teo ny baiko-pitolomana de ny hoe tsy tokony iandrasantsika ela be izay asa fanarenana izay fa atao faran'iza aingana ary de amafisiko mihitsy hoe eny tsy mijanona birao ny ministra fa manomana n'izany fidinana any amin'ny distrika sy any amin'ny faritra an'izany de andeha hiparitakany na hatramin'ny faran'ny herinandro ty na amin'ny herinandro miditra iny raha ilaina aza mijanona any amin'ireny toerana ireny mandritra ny andro maromaro de azo atao tsara mihitsy fa ny zava-dehibe de hoe voarina ve zay zany raha tsorina hoe zay ny tanjona de ny itsarana ny mpikambanao anaty gouvernement ny itsarana ny filohan'ny repoblika itsarana ny prime ministre de ny hoe tratra ve ny tanjona izany hoe voarina ve ilay fahavoazana mba mahatsiaro tena misy présence de l'état ve zay manko ny tena zava-dehibe mahatsiaro tena ve ny olona any anosy varika zay lavitra
matsiary tena ve ny olona any mananjara any manakara any amidongy atsimo any be fotaka sy ny sisa any avangaindrano any manoro any maroantsetra any Antsirabe any ataontsika hoe ny any faritra atsimo any Orombe matsiary tena ve ny olona am'ireny hoe nisy fanjakana ve mba nijery azy zay nge ny andrasan'ny olona any am'ireny toerana ireny fa tsy araka le famendry fendrona zany hoe inona ny ataon'ny ministra any fa tena zava-dehibe hoaniny any amin'ny faritra mihitsy ny mahita hoe ty misy tompona ndraiky mpanjakana afaka tonga de mba mamaolana avy hatrany nge zay nge le tena izy satria ny zavatra misy koa aloha tsy afena de hoe ndraindray mety misy mifampiandriandry rehefa na mandray décision mandray fanapa-kevitra renao mety mbola misy mifampiandriandry de mba hoe misy tompona ndraiky mpanjakana avy any amin'ny fohy be tonga aty mety aingana kokoa zay fandraisana fanapa-kevitra izay aingana kokoa ny fampifandraisana amin'ny ministera ny toe-karena sy ny vola amin'ny famoaham-bola anaovana procédure d'urgence satria fa misy an'izany didy amandalana zany misy texte napetraka mihitsy hoe procédure d'urgence de tahaka an'izao ny fomba famoahana azy zany hoe ao anatin'ny fanarahan-dalàna kanefa kosa ilay fanarahan-dalàna mba tsy ho vato misakana n'ilay fanarenana aingana zay mila atao ka zay nao namafisaka hoe tena ilaina ary tena takiny ny olona ny fotony mihitsy izay fahatongava ny tompona ndraiky mpanjakana ny ministra amin'ny filohan'ny repoblika ny prime ministre any am'ireny toerana ireny manampy manafaingana ny fandraisana fanapa-kevitra ao anatin'ny fanarenana zay mila atao ny resaka tanamaro ianao teo ao anamarina moa ty tanamaro teo hoe tanamaro ny ministerany tantananao tanamaro ny FID andraisam-bola kely tanamaro ny ZS ny any miaramila zone de sécurité tanamaro ny ilazana azy ao anamarina moa le tanamaro mizara telo misy karazany telo ny alohan'ny maliko an'izay aloha raha sitraka ao ty iverina kely am'le ady hevitra hoe ina ny mahatonga ny ministra hidina hifotony zany mahatonga ny ministra hoe andeha irahana makany amin'ny ataontsika nga zany hoe any am'ireny toerana samihafa ireny ny zavatra manahirana kely amin'ny ady hevitra eto amin'ity firenentsika ity Tarcisius de ohatrany hoe tsika zany zay mialatsiny ohatrany hoe miteny mahitsy ny atsika zany zay intérêt atsika immédiat ihany no hitatsika ny atsika zany zay tombontsoa atsika zao de zao ihany no hitatsika manina moa nikanina ny ministra rehefa atao hoe alefa midina zany eny am'ireny toerana ireny ary satria ny foto-kevitra napetraka amin'ny filohan'ny repoblika de hoe tokony jerevantsika akaiky le système de coaching zany hoe lay le ohatrany hoe fiahina zany ataon'ny ministra isaky ny faritra na isaky ny toerana ny aviany ny akabeazan'ny ministra moa dia avy any amin'ny toerana ny aviany izy zany no misafidy akoatrany hoe arbitrage ataon'ny prime ministre lehibe ny gouvernement satria ny fitsinjarana an'le toerana hoe ianona manao coach ny anina dia manao sosikevitra zany ianao ohatrany hoe manao sosikevitra hoe za zany miahany faritra vaky na karatra fa manao sosikevitra ihany koa hoe za koa maniry iahany faritra zao na faritra zao de avy eo manao karazana arbitrage zany ny prime ministre hoe ampinan'izao zany ianao na ampinan'izao ny anazy zao ohatra dia faritra vakina karatra de faritra bongalava ihany koa zany za no miaha azy dia zay le teneniko hoe ny akabeazan'ireo ministra ireo am'le système de coaching zany ny faritra ny aviny no andraisany andraikitra zany anaovan'ny fiahina zany hoe maministre coachage de zao no mahagaga rehefa anendrika ambanao anaty gouvernement de mailaka daholo mahay miteny an'le hoe équilibre régional tokony misy ministra avy aty amin'ny faritra misy anay tokony misy ministra vary zay kosa tokony mba manana solotenao ka maninona moa miady an'izay zay le teneniko hoe ny tombontsoanao manokana no hitanao tombontsoanao eo no eo ny hitanao rehefa misy fanoloana mpikambana ao anaty gouvernement de satria mamaiky anao no hoe zay tokony mba hanana solotena ao anatin'le gouvernement de mahay anao miresaka an'izay fa rehefa fahavoazana am'izay ka manao ny andraikitra am'izay le ministre coach izay tsika avy any amin'ny fatra ihany ny ady alizy de lasa ndray misy famendry fendrona hoe faninona ty ny ministre tsy anjara ministre zany etsetretsetra mahagaky tsika malagasy ndraindray ohatrany hoe lasa any amin'ny tsizy foana zany ny ady hevitra lasa faux débat foana zany ny ady hevitra eto amin'ny firenena ka zay no mahatonga atsika hoe mba nanao an'iny fanamariana kely iny ina hoe ianao ny tagna maro izay atao ny tao anatin'ny filan-kevitra ministra fa diso moa ny fomba fanoratany ny mpiserasera ny fiadidina ny repoblika n'lay tatitra tsy asa tanamaro
no iarahana ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa tagna maro lay tagna maro zany lay ataontsika hoe mifototra amin'ny volontariat mifototra amin'ny filantsahan'ny olona ny sitrapo le asa tana maro le ataon'ny fidy le hoe asa takalo sakafo ohatra na asa takalo vola zany iny tsy hidirantsika iny fa ny antsika tena lay famoazana lay kolotsaina mihitsy hoe mila mifanampy mila mifanometanana trano tsy misy avaratra ka zay tsy mahaleky alofany le asa tanamaro manko no efa zokony keo aloha de ohatra tsy misaraka rehefa hoe tanamaro egal asa tanamaro fa averiko le izy ny tanamaro a tagnamaro natao fomba fiteny any amin'ny fatra varabaratry nosy iny le nasina le geslen dia ataoko hoe lay kolotsaina zany volena amin'ny hoe fikojakojana ny soiombonana fiarahamientany ny olo-pirenena ny fikolokoloana ny maha olo-pirenena mandraindraikitranao zay ny tena voizina ao anatin'ny tagna maro fa le asa tana maro le fanampiana ny olona sahirana zany a zay ataon'ny fond d'intervention pour le développement iny le hoe atakalo sakafo atakalo vola kely isan'andro sy ny sisa tsika tsy miresaka an'iny iny misy iny any anatin'ny toerana samihafa any atao iny fa ny zavatra tadiavintsika de mobilisation na volontaire isaky ny fatra de misy pilatsaka ny sitrapo scout croix rouge BDAB aide et action ny volontaire eo anivon'ny SAF FJKM volontaire eo anivon'ny katolika ny volontaire eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina misy an'le hoe tambiro any betsy misaraka any misy an'ireny zany hoe BDAB ny fikambanana pilatsaka antsitrapo ny volontaire ny firenena mikambana ny volontaire ny firenena frantsay France volontaire zay miara-miasa amitsika reny zany no hoe tany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina manao tagna maro mifanometanana hoe manampy ampiray tandrazana satria zay ny dika le volontaire nge mirotsaka manao asa an-tsitrapo zany ho an'ny tandrazany de zay no eo amban'ny fiadidiny ministera ny serasera sy ny kolotsaina de zay zany le toromarika nomeny filohan'ny republika zao manko no azavaiko tao flankevitra ministra Omaly Tarcisius ary nekeny filohan'ny republika izay isorako azy manokana eto mahatsapa ny lanjana zay tagna maro zay ary tena everiko hoe tafita mihitsy ny lalatsaina izay napetraky ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ao anatin'izy io zao manko ny nazavaiko Tarcisius raha ohatra ho atsika te hahita fanarenana aingana Andriamatoa filoha te hahita vokatra mivaingana aingana ary indrindra asa mahomby dia andao anao tagna maro satria ny tagna maro de zao fantatra fa sahirana ny olo-pirenena fantatra fa sahirana ny vahoaka na ny anarana ny tranony io aza mety anahirana azy fa izao raha misy volontaire 10 eo manarana ny tranon'olona anankiray ray andro iny de vita ohatran'izay nataony teo tena nala mahitsy na vita nanarina tranon'olona nanarina tranon'olo tsotra anankidimy anie zay tena narafitra hatramin'ny voalohany hatrany amin'ny tafo hatramin'ny varavarakely hatramin'ny varavarambe hatramin'ny ao anatiny rehetrarehetra Tarcisius zany hoe tena mialatsiny hoe efa nampiseho ny porofony ny fahombiazana io tagna maro io tamin'ny lafinjavatra maro be manerana ny Madagasikara tranom-panjakana naorina tranom-panjakana potika nandritra ny taona maro tsy naorina moa zany tranom-panjakana narenina tranom-panjakana efa potika efa rava nandritra ny taona maro naverina naorina indray fiaraha-mientan'ny olona daholo izay tsy miandry tampony fa ilay volontariat lay filatsana ny sitrapo zany manetsika sy mibaiko an'ireo olona ireo ny zavatra ilaina ho Andriamatoa filoha ary nazavaiko zay tamin'ny flankevitry ny ministra Omaly le izy kosa ho aleo tsorana sahirana ny olona taorianany indrividoza iny ary tena mikaikaiky amin'ny fahasarotan'ny fiainana dia tsy havita intsony ho izahay anao satria zay moa ny tena foto-kevitra hijoroan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina rehefa manao andreny tagna maro reny de manao mobilisation na manetsika an'ireo mpiara-miombonantoka tsy miankana zany ohatra hoe ny orinasa ny olo-tsotra zay andondom-baravarana hoe hanao an'izao zay fa mba hapio mba homeo loko mba homeo fa amin'ny vanim-potoana ohatra zao sahirana daholo na ny mety so sahirana amin'ny andavanandro raha sahirana ihany rehefa miatrika le vanim-potoana takan'izao dia miteny tamin'ny filohan'ny republika fa andao mba ho raisitsika fanjakana an-tanana lay fitaovana ilaina ohatra hoe tôle ohatra hoe tafo ohatra hoe ny rindriny ny briky ohatra hoe ny simenitra ohatra hoe ny fantsika ohatra hoe ny hazo ananganana varavarana indray na varavarakely indray sy ny sisa de nanazava tamin'ny filoha hoe raha manana ny enti-manana ho atsika vitanay atao ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny manao mobilisation an'ireo
volontaire na ny platsaka tsitrapo eo ambany fiahiny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia mba mora kokoa amintsika ho amin'izay rehefa manana ny fitaovana enti-manana isika enti-mihetsika izany isika dia miara-mientana izay tsy maninana za ministra tenako mihitsy ara sy ny mpiara-miasa amiko atao anatin'ny ministera foibe no mandeha midina any farafanganana vangain-drano any amananjara any anamanakara any anosy varika tsy maninana mihitsy any morony-manitsy fantatro any orombetsy zay toerana misy faravana zany midina na iza mihitsy aza mandray marito mandrafitra tsy manana olana amin'izany ary tsy nitsokady amin'izany satria efa mpanao an'izany raha teo tsika ao anatin'ny tagna-maro nankasitrahana sy nankatoavin'ny filohan'ny repoblika izay hevitra nentiko izay ary nanomezany toromarika ny ministra rehetra hoe mifandraisy ianareo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia manaova tagna-maro any amin'ny toerana samihafa any satria rehefa manana ny fitaovana isika ho ny filohan'ny repoblika aingana kokoa ny asa io zany tsy mila miandro eo entrepreneur anao ina moa filazantsika an'izany anao travaux d'urgence dia mbola misy karama indray ny entrepreneur dia mbola marché public indray tsy miandry an'izay fa inona ny fitaovana ary zay le nyteneniko teo procédure d'urgence efa napetraka ny mécanisme an'izany ary mbola anao mafisin'ny filohan'ny repoblika zany no maly hoe mécanisme apetraka miaraka ministère ny vola sy ny teti-bola ny amin'ny hoe ahafahana mamoaka vola aingana ary ahafahana mametraka fa tsisy fitiava-kely miresahana intsony amin'ny vanim-potoana ohatran'izao fa ny anarina sy ny anarina ny simpa sy ny ampandreo mpiray-tandrazana tokony avelany mihitsy aloha ny toetsaina totakely ny toetsaina tikely ny toetsaina mbola nararoatra indray hoe akazao pourcent na tombony amin'ny asa zay atao fa andao ny olona hiara entana omeo ny fitaovana zay ny ekeny filohan'ny repoblika izay sosikevitra nentiko izay omaly ary tena isorako era-poeran-tsaina ary hoporofotsika fa mandaitra io tagna-maro io mahomby io tagna-maro io ary indrindraindrindra mamelona indray ilay fahatsapan'ny olom-pirenena fa azy ity firenena ity ka izy ny mila mirotsana satria raha tsy izy dia hiandry anizy ary iandrasana an'izy ary iandrasana ny Barack Obama sa iandrasana ny Joe Biden sa iandrasana ny Emmanuel Macron ve ny fanamboarana ny firenentsika fa tsy tsika samitsika malagasy ihany tsy mitondra makaisany fa miendry fiandronao etseroana anatin'ny tambajotra tserasera sy any anatin'ny hainao manjery fa ny fidinanao any anatin'ny miara-miosina amin'ny vahoaka any no ahitantsika résultat na ahitantsika vahaolana aingana ary zay no tiako apetraka hoe lehibe loatra ny foto-kevitra na lalan-tsaina tiantsika voizina ao anatin'ny tagna-maro isaorantsika ny filohan'ny repoblika ary navoaka ny tatitra amin'ny filan-kevitra ministra izany mifandray amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina manao an'izay tagna-maro zay naiza toerana manerana ny Madagasikara azo immobilisena volontaire na ampetsehana platsaka tsitrapo daholo minoatsika fa aingana ny fanarenana ny firenena io ary raha ny finiavana dia tena manana ray alina isan-jato mihitsy izay ato anatin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tsy zato isan-jato zany tsy arivo fa ray alina na mihoatran'izay raha ilaina manana ny finiavana zato isan-jato izahay raha misy ny famezan-tanana ary raha misy indrindraindrindra ny tosika izay isaorako lehibe avy any amin'ny filohan'ny repoblika tahaka ny teneny no maly tamin'ny filan-kevitra ministra ary navoaka ny tatitra amin'ny filan-kevitra ministra omaly ya nampitresaka tampoka teo anakiroa ny tontolon'ny mpanakanto na ny sorana ny talia ny omda tamin'ny herinandro ity moa no fantatra izay fa tamin'ny herinandro lasa ny fanafoanana fanendrena ao anatin'ny départementa misy anao zay le mpanakanto lasa mizara roa avy hatrany ahoana ny anarenana ny io raha mato ministra izay atao hoe tsy tokony nisy akory ya tena izay mihitsy hoe tsy tokony zany tsika mametraka olana ny amin'ny zavatra tsy tokony misy olana misy mpanakanto manohitra ny na ny sorana ny teo aloha dia misy momba ny zavatra ambarako anao aloha dia tsy misy mpanakanto mizarazara zany tsy marina ny filazana hoe vaky ny mpanakanto mizarazara ny mpanakanto hevitra tsy azo mampiazo azo angala izy dia andao azavaina fa tsy olana mihitsy zany tsy tokony antony teraka fizarazarana raha teo mihitsy zany ary raha ny fahitako ny fiarah-mientandreo mpanakanto hatramin'ny alatsinainy tolakandro hatramin'ny latsinainy tolakandro
de nytoy ny alaka misy tolakandro ny alaka misy omaly de ohatrany tsy misy mpanakanto mizarazara zany ka raha mpanakanto ray sy roa no misitona lakilosy milaza hoe mizarazara zany mino fa tsy de tena tokony ho am'izay zany nametrana ny adevitra ary mino atsika fa tsy misy mpanakanto mizarazara zany satria everiko fa tanjona anankiray de hoe ahoana ny ahitapa-ombiazana ahoana ny ahitapa-navaozana ao anatin'ilay rafitra antsoina hoe office malagasy du droit d'auteur na ny office malagasy ny zony mpamorona za tsy de te hiditra amin'ny antsipriany loatra fa teboka roa telo ihany ny tiako entiny raha ohatra ka hoy ny mpanakanto sasantsasany izay vitsy anisa io zany raha mita am'ireo le marobe ny arany entana zay fotsiny mba indramako hoe ny zavatra nisy ary efa navoakany zareo tamin'ny serasera nataony zareo nge zany ny mpanakanto amin'ny ankapeny zany mpanakanto maro anisa amin'ny ankapeny de hoe zay tsy mitsabaka any am'izay resaka nomination na abrogation zany na fanesorana na fanendrena olona fa ny anay ahoana ny ahafahanay misitraka an'io zony mpamorona io araky ny tokony ho izy aradrariny sy équitable arakaraky ny ezaka sy ny asa ataonao amampamorona anao de hoy aho hoe mamaly an'izany zay atao ministera ny serasera sy ny kolotsaina tsy marana mihitsy ny filazany hoe tsy manam-piniavana anao fanovana izahay ary ny anaporofoko an'izany de ity minia manadiny ve eny mety misy ihany koa am'ireo artista mampiakapeo am'izao fotoana zao reo zay tsy omeko tsiny ary amiko tsy misy fahavalo ako reo anatin'isa mety hevitra tsy fakaizahoana ao fa misy tokoa ngamba ny artista tsy nandeha nakany tamin'ny fadimy volana marsa raiky amby 24 zay namoriny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny artista marobe dimanjato reo efapolo sy dimanjato reo nanatrika atao tamin'iny fotoana iny teny amin'ny hôtel Asia Africa Hotel teny Ivato nandritra n'io fionana io de efa noazavay ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina hoe izao ny fanavaozana tianay atao ao anatiny eo am'da zao ny réforme zany tianay apetraka ary tena faly daholo ny artista rehetra hoe zay zany vao mba hietsika eo am'da io zay zany vao mba hivoatra eo am'da io fa ny zavatra misy aloha de tsy mahavaly intsony an'ilay fitakiana fanovana ny taleta eo aloha satria raha 20 taona zany ianao ny teo efa za maly zao vao nafantatra hoe efa tamin'ny andron'ny ministra Raingoso Louise Odette ihany koa izy tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana zany nefa saika nesorina teo amin'ny toerana satria efa tsy nahafa-pony mpitantana tamin'izany zany fa efa tsy navela nesorina no ny antony tsy azoko de efa saika nesorina ihany koa izy tamin'ny andron'ny Brigitte Samuel ministra Brigitte Samuel de mbola tsy navela nesorina ihany koa de eritrereto hoe 20 taona zany ve misy olona nesorina mihitsy izy fa efa nesorina fa naverina naverina ministra indray tendrena indray mandeha indray satria hoe ina moa zany ohatrany hoe tsy d'accord ohatrany hoe tsy nanaiky zany reo artista ireo dia hoy aho hoe tsy misy olona mipetraka eo amin'ny toerana zany mandrakizay raha tsy hoe nga hoe de efa vita borne sy vita kadasitra sy misoratra amin'le office malagasy ny zony mpamorona fa zay le tena inko hoe tsotra be ny any maliko azy hatreto aloha tsy lalatina ny namorona an'izany tsy Francis tsy Italie général ny serasera kolotsaina ny namorona an'izany tsy zahay ekipa ankehitriny mpitantana ao anatin'ny ministera ankehitriny no namorona an'izany fa rafitra efa nivantaninay teo io fa tsy hoe lalatina ny manao bodongerina ka alainy eo am'dao azy tsy olako mihitsy na misy na tsy misy eo am'dao anatin'ilay ministera zay tantanako fa ny afotsiny de hoe satria ny organigramme ministera ny serasera sy ny kolotsaina de mbola nametraka araka ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana maefa fa mbola ratsa mangaika na établissement public eo ambany fiadidiny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny eo am'da de raisiko ny andraikitra zany ny fanandrifa am'izay amin'ny fotoana anankiray zay ozy ny didy amandalana hoe tsy oapelatananao tsony ny eo am'da tena tsy olako mihitsy na kely azy so manko diso le eritreritra misy le diso le fandraisana azy misy mieritreritra hoe ka ilalatina te hibodo an'le eo am'da non tsy olako mihitsy na azoko atao foana ny mampandroso ny serasera sy ny kolotsaina na misy na tsy misy ny eo am'da fa zao adidiko io aloha satria mbola eo ambany ny fiadidiko izy de raisiko adidy zany ny eo am'da irery ihany ny sehatra tsy nisy fikitiana tsy nisy fanavaozana tsy nisy fanovana hatramin'izay nahatongavanay teo jerenao tsara fa voakitika daholo ny sehatra rehetra teo ambany fiadidiny ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina
taizitsika tamin'ny voatonga tato amin'ity ORTM ity taxi juste aizitsika amin'izao fotoana izao na ity studio itenenantsika ity fotsiny aizitsika amin'izao fotoana izao ny voatra be ty ORTM ity hatramin'ny nahatongavantsika teto ohatran'izany ny OFNAC ohatran'izany ny CFOM efa lasa direction moa izy amin'izao fotoana izao ohatran'izany ny CNEMD namboaritsika ray manontolo mihitsy ny trano namboaritsika ny nasitsika réforme ny fampianarana tao anatiny ary sambany ny olona vao mba mahita hoe veka zao le CNEMD ty zany angele izy namboaritsika daholo na ny lovako io ny fond culturel namboaritsika ohatran'izao ny perception atao amin'izy io mba tsy hanahirana namboaritsika ny Ambohimangarova ny Oscar zany namboaritsika ny rovan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny Ormada zany raha tsy mangaiky eto ambany fitantanana ministère serasera sy ny kolotsaina daholo ane zany namboaritsika ny cinéma tamin'ny alalan'ny ISSM ivitoerany sarimihetsika sy ny sarimiaina eto Madagasikara tsy ny foanany ramatoa ministra zany mihitsy ny sarimietsika fa aza diso fijery vetivety hoe misy tontolo zareo amin'ny mpanao sarimietsika anisan'ny mitsofoka amin'ity resaka ty ihany koa le ao massive mbola misy efa nazavaiko zay ny fitarainandreo mpanao sarimietsika ireo dia hoe zay tsy voajery mihitsy tao anatiny eo amin'da tsy mba nahita sitraka tsy mba nahita tombony tsisy ninina mba azo anay mihitsy tao anatin'izany eo amin'da zany nefa zay manao cotisation foana ary mba mamokatra ihany koa reny olona ireny ary misy mampiasa ihany koa ny asa izay fironiny zareo nefa manina izy ny tsy mba misitraka an'le izy dia mivaly tenina atao moa dia hoe ka ny ministra anareo ihany nanafoana an'le cinéma dia hoy aho hoe zao tsara ny mahafantatra rehefa inona satria fitantanana raha-mpanjakana ty fa tsy atao anarchie tsy atao gaboraraka tsy atao amin'izay lobe fotsiny hoe zao no izy dia zao no izy fa misy lalàna mifehy daholo ka ny lalàna dia efa mametraka fa ny fananganana organisme rattaché na établissement public moa ny filaza azy eo anatrehan'ny lalàna zany dia amin'ny alalan'ny didim-panjakana par voie réglementaire dia mino fa samy mahay manavaka daholo ny atao hoe domaine de la loi domaine législatif zany sy ny domaine réglementaire na ny domaine du règlement ny lalàna tompoko tsy manangana rafitra établissement public or lalàna nananganana ny omasita amin'ny fotoanandrony dia tsy maintsy mifanana noho iny lalàna iny satria manohitra ny lalam-panorenana ary nazavaina zany tamin'ny mpanao lalàna teny amin'ny anteminiram-pirenena sy tamin'ny teny amin'ny anteminiran-dola mbola tamin'ny andro ny HVM maro zany dia efa nazavaina azony zareo le izy teny ekeny lany le lalàna efa promulgué le lalàna foana ny omasi zany hoe ilay rafitra natsangana tamin'ny alalan'ny lalàna ny foana fa ny rafitra mifehy ny sarimetsika sy ny sarimiaina dia misy somatsara nampanarahana ny lalàna dia natsangana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana zay fotsiny miaraka amin'ny omda ISSM hafa ny omda hafa ISSM ivitoerany ny sarimetsika sy ny sarimiaina misy somatsara tompoko ny ratsa mangaiky amin'ny sanany cinéma ary nisy fanavozana satria nanamboatra décret mihitsy izahay nanamboatra arrêté mihitsy izahay tena nisy réforme ray manontolo mihitsy tompoko natao tamin'ny cinéma nisy réforme koa tompoko natao tamin'ny BAP na amin'ny brigade anti-piratage tena azo aseo zany raha ilaina ny fankatoavan'ireo mpisehatra eo amin'ny cinéma sy mpisehatra amin'ny sarimihetsika anaty salle zany na reny salle de projection reny mandefa taratasy sy tapaka ty aminay ny teny misaotra fa mahita vokatra izahay ary ny lehibe mitantana ny brigade anti-piratage amin'izao fotoana izao commissaire de police coordonnateur national tena manao any tsy ho zavatra manao an'izany ady amin'ny piratage zany ny tiako tenena hoe mahita vokatra izahay fa zay tsy te jery ihany moa tsy mahita ane tsy misy pire azafady il y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir hoy ny teny vahiny tsy misy olona tena hiverina ho jamba raha tsy le tsy te ahita reny mihitsiny fa raha niezaka aloha dia za kosa mba miteny hoe tsy mitsanga menatra zay atao ministera dia iverenako zany le omda dia hoy aho hoe ka rehefa mbola hoy ny lalàna hoe ny nomination na ny fanendrena sy ny fanesorana tompona andraikitra ambony na haut employé de l'État dia amin'ny alala ny décret pris en conseil de ministre na didim-panjakana raisina amin'ny flankevitry ministra dia mbola manaraka an'izany lalatiana mbola manaraka an'izany ministera ny serasera sy ny kolotsaina rehefa misy lalàna anankiray indray miteny anay hoe tendren'ny artiste ny italiany omda
de oza hoe manaja ny lalàna izay fa avoay izay lalàna izay fa rehefa mbola tsisy aloha izay lalàna izay dia mazava be hoe mifilan-kevitra minisitra manendry sy manala olona anankiray eo amin'ny toerana magaga dia izao lay tale zay ny sorina matoa izy tafapetraka teo amin'io omda io didym-panjakana nyraisina tamin'ny filan-kevitra minisitra zany nanendry azy zany hoe rehefa tendrena zany izy dia mety lay filan-kevitra minisitra mitsapaka amin'ny raharaha ny omda fa rehefa isorina zany izy dia tsy mety hoe fa inona ny idiran'ny filan-kevitra minisitra amin'izany fa inona ny idiran'ny ministera amin'izany fa atao politika ilay izy dia lasa ministera no mitsapaka tsy politika zany tompoko fitantanandrara-panjakana c'est de l'administration publique tena fitsipika farany élémentaire indrindra olo manam-pahaizana be tao lange ireo olona mamerimberina an'izany olo vitsivitsy mamerimberina an'izany dia ahoana ary tsy alalan'ny zareo an'izany za tsy dia mahay lalàny ty ary mba mahalala farafakeliny an'izany dia ianao ve dia fa rehefa ozy nareo hoe tiany lalàna ary lalatiana zay artista ny manendry ny talehany eo amida dia hoy aho hoe manaiky an'izany zato isanjato a tendrenareo ary lay talehany eo amida fa hatreto aloha mbola filan-kevitra minisitra didym-panjakana raisina ao anatin'ny filan-kevitra minisitra manao an'izay dia manao ny adidy koa misy miliara maro mankony ao a izay tetehany ministera alaina za telo taona zay na telo taona katroka mihitsy zao telo taona mahery andro vitsivitsy zao no navoatendry aty eto amin'ity fitantanana ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity mbola tsy nahita na ariary aza atao amin'ny omda za tenako ty ary sahirana izahaina mangataka ny fomba fizarana ny hoe ahoana mba modena redistribution na droit d'auteur ao anatin'ny omda fa sahirana izahay maka an'izany mahazo valiny ohatrany voarirarira foana tsy nahazo valiny mihitsy moa zany ny tena mariny tsy mahalala ny momba an'izany za ministra amin'ny tantany ity dia teneniko zany satria manino kobokobonina atao le izy atao zay tsy ahitana azy inona zany ny zavatra tiana fenina ao anatin'le izy zany baraingo tiana petra na farany teo aza na saina nanao fanomezana ny antotataratasy teo ambany fiadidiny ny tale teo alohany eo amida natolotra ny secrétaire général ministère ny serasera sy ny kolotsaina satria moa mbola tsisy passation zany fa mbola voandalanytsika manao processus na nomination processus na fitadiavana izay hosolony dia mbola tsisy passation zany atao fa remisena dossier fanolorana ny antotataratasy zay ny antsoroanao zany matale teo alohanao dia atolotra ao ny secrétaire général ministère ny serasera sy ny kolotsaina satria ho iary raha tsy mangaiky eo anivo ministère ny serasera sy ny kolotsaina leo amida dia gaga izahay nentina atao daholo ny dossier administratif ny texte sy ny sisy afa-tsy ny dossier financier zany inge zao mbola tsy fantatry ny artiste anie zany fa zany ny zavatra misy hoe zay anie tsy nomena ny dossier financier mihitsy zany hoe tsy fantatray mikasika ny perception hoe ohatrinona zany ny vola omenao kanefa zay maheno ny fitarainany artiste foana hoe zay nge mandohan'izao hoe zay maheno ny fitarainany artiste foana hoe raha nange mandray ohatra zao fa zay dia tsy mandray afa-tsy zao hoe raha nange mandray vola be dia ozy zay hoe mba tsy isinony tombo siala mba tsy isinony hoe fiangarana sy sisa lao raisina tanana ity ahoana ny fomba nraisana tanana dia efa nazavainay tamin'ny artiste tamin'ny fahadimy volana mars araiky amin'ny roapolo sy roa arivo zay hoe zao ny fomba nraisana tanana an'ity aleo hojerena amin'ny alalany logiciel informatisena zany mba fantatsika moa fa amin'izao fanjakana mivoy ny digitalisation zao mbola classeur sy mbola taratasy no fenona amin'ny resaka fizarana vola eo anivony eo amida ary tao anatin'ny roapolo taona ny tampetrahany tale teo aloha na ny tranonay tao ara rodana tanteraka tritratritra daholo ary za tenako mihitsy tamin'izay satria nitaraina tamiko moa tamin'izay fotoana tsy hoe nitaraina fa niteny tamiko zany ohatrany hoe ny informé azy zany nytalehany eo amida fotoana fohy monja talohana any esorana azy io raha matoa ministra ozy tena tritra be ny tranonay ao dia hoy izy hoy ana maly azy zany ve ho atale dia tsy mba vitanareo nanamboatra azy hatramin'izay fotoana rehetra izay kanefa io amida io établissement public à caractère industriel et commercial zany hoe mampidibola zany io tsy vitany mampidibola io fa mbola misy subvention any fanjakana io mbola izay atao ministère ny serasera sy ny kolotsaina nanome volan'io nanomboka 2019 2020 2021 mbola za izao nanome vola 2021 moa mbola encours ny procédure fa ny 2019 2020 zany dia nomena vola foana subvention na fonctionnement zay koa manko magaga rehefa inona zany izy no hoe aza atao any ministère ny serasera sy ny kolotsaina dia rehefa inona izy no alaina ny vola ministère ny serasera sy ny kolotsaina ampidinana leo amida dia zao ny valitenin'ny tale tsy manambola an'izany zay raha matoa ministra ho izy teny aja ranjarivo zay
tsy mandainga fa tenyzay azo antaninany zany de gagabe maheno avy eo ny artiste am'teny hoe amina miliara ny voalao fa tedaviny zareo alaina amin'ny zavatra aiza le amina miliara nefa raha nisy miliara avy tao tsy tokony trano aloha ny natao zay mba hamonjena anazy amin'ny fiverako azy raha hoe milaza fa mahay mitantana zany hoe za zao raha eritreretina hoe je suis une bonne mère de famille na hoe tena rem-pianakaviana modely ataoko aloha zay tsy ampirotana ny trano ipetrahany vady aman-janako raha ngatia zay ny farafakely ny tokony ataoko raha ohatra ianao ray mpianakaviana na rem-pianakaviana modely fa le trano ipetrahanao esanao mahatonga anao mifo isamaraina avelanao horodana avelanao tritra horodana tanteraka nandeha fahasampompeo hoe tsy maintsy arodana io de samy mamaly dolo tsika rehetra hoe zay ve le hoe fa aiza mitantana hoe mahay ok ndao atao hoe mahay izy nandritra ny roapolo taona inona ary zany le zavatra nyvoatra nandritra ny roapolo taona zay zany le baraingo mipetraka Tarcissus feany a de tsotra be raha iaraka hanarina hanavao hanatsara immoderniser an'le homda de namana izahay ato amin'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina ary misaotra an'ireo artiste be de be nanao tolo-kevitra hoe ty anaovana an'izay fanarenana ny homda zay ary zao ny sosikevitray izay isorako erapoeratsy aneto satria mifanandrify tanteraka amin'ilay tolo-kevitra nataon'ny ministera efa tamin'ny fahadimy volana marsa raiky amin'ny roapolo sy roa arivo zay miteny zany hoe tsy manana ny volonté na ny finiavana anao an'io réforme io ange ny ministera de vakiny karatra fotsiny izy satria maninona efa zahay no mbola tsy niteny kory reo artiste reo de efa zahay no nitondra n'izany sosikevitra izany tamin'ny fahadimy volana marsa raiky amin'ny roapolo sy roa arivo amin'ny antsipriany mihitsy nanazavana hoe zao lay logiciel de reconnaissance et de comptage d'œuvre musicale sy ny œuvre zany littéraire izay mandeha na amin'ny eno manjery na eny kalamanjana na aiza zany de manana an'izay tokony manana an'izay ny homda fa io tsy système déclaratif atsony zany fa ohatra hoe atao amintsika ato amin'ny RNM zao de ametrahana an'izay logiciel zay atao amintsika de tonga de fa hita io tsy mila manisa atsony zany tsika hoe intelo nandeha niran'ny ambondrina inefatra nandeha niran'ny antatina indimy nandeha niran'ny mage 4 na impolo nandeha niran'ny mirado tsy mila an'izay tsony zany tsika tsy mila hoe indroapolo nandeha niran'ny big mg na i black nadian na i Jerry Marco tsy mila an'izany tsony tsika fa io logiciel io no manao an'izany tonga de fa hitany hoe nandeha ndray ty iry ty intelo zay izy nandeha tao anatin'ny androany tao anatin'ny ray volana izy nandeha injato ohatra de arakaraky ny fandehanana iny no azahoanao vola efa nanao an'izany izahay efa projet matotra masaka fa tsy tafavoaka tamin'le tale teo aloha ny any mibaiko ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina zany ao anatin'io raharaha rehetrarehetra io de tsotra mbola andraikitra ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina izy aloha hatreto tsisy resaka politika zany fa efa zany foana ny teo naninonareo hatramin'izay roapolo taona izy teo rehefa roapolo taona izy zany teo mbola nijanona teo amin'le toerany de tsy nanao nareo hoe politika koa ty raharaha ty fa rattaché amin'ny ministère amin'ny culture izy fa rehefa isoana amin'izay izy de lasa hoe fa maninona ny rattaché amin'ny ministère ny culture izy politique zany il faut quand même un minimum d'honnêteté intellectuelle là zay ny any fomba fijeriko azy ka fean'izay de tsotra miroso amin'ny fanavaozana izay ary faly na eno andreo artiste omaly ny teny hoe atolotra amin'ny ministera ity tolo-kevitra ity de nanangana komity mihitsy ry zareo hanao an'izay fanolorana izay aty amin'ny ministera de raisinay an-tanandroa fa tisy ny manana tafaray io aza manana ihany reo artiste fa tsy misy manana finiavana ampizarazara ny artiste zany atao anatin'ity raharaha ty fa tsotra be ny anay mila fanavaozana zay tsy possible ho vita ny tale teo aloha intsony manao azy de andaotsika hiaraka navao fa mino kosa fa tsisy nareo artiste manakina n'ilay fanesorana an'le talereo aza tsy mitady amin'izay fanavaozana zay raha tsy hoe nga hoe miprofite amin'le système tsisy fanavaozana zareo zany hoe mahazo tombony amin'le système archaïque avery zareo zany de tsy tianao fanavaozana fa amiko tsy misy fahavalana fanavaozana zany eto ambonin'ity tany ity tsisy fahavalana modernisation zany de zao atao fanamby ary zay raha mbola eo ampelantananay ny homda de mettez-nous au défi zay mihitsy ny antiko teny hoe mettez-nous au défi ho vitanay sa tsy ho vitanay le izy fa raha tsy vitanay le izy de amin'izay fotoana izay nareo afaka miteny hoe tsy vitanareo akory le izy fa mbola tsy hanomboka akory zay de efa lazainareo hoe tsy ho vitanareo io procès d'intention zany de veriko fa samy olona
avara-pianarana, samy olona misaina, samy olona mandinika tsy te ametraka olana fa te ovaolana isika rehetra ao anatiny io raharaha ao amin'ny da io, ary tsy tokony hitatra intsony le adefitra, tsy any amin'ny famerenana na tsy famerenana na fitazomana ny haja intsony, ny haja ranjarivo intsony no adefitra tokony apetrakatsika eto, fa hoe ahoana ny rahantsika mifametanana, mifampitantana hanavao an'ity ao amin'ny da ty. Zay ihany ny tiako resana mikasika an'iny, fa tsy de te hanao polémika lava be mikasika an'le izy satria everiko fa faux débat adefitra diso zany. Tamin'ny herin'ny androany tsy nisy ny fandarina Noé Batsiray. Tamin'ny herinandro voalaza zay nefa misy olom-pirenena iray nanao fanehoan-kevitra ao amin'ny Facebook, satria voarona lampanorenana ny hoe malalaka ny fanehoan-kevitra, liberté d'expression. Tampokeo nefa lasa les droits civiques lasa mivadika affaire pénale nentinany amin'ny fitsarana. Fa hoana atraizany fetran'ilay hoe fahalalahana mahakasika an'iny satria lasa niditra tribunal mihitsy le raharaha ary nagagagaga kely ihany. Ya, tsy tena hoe naniry loatra ny eo an'le hevitra fa nefa apetraka ao moa le fanontaniana dia tehiteny fotsiny aho zany hoe lay resaka hoe fanakianana lazaina fa jadona ny eto amin'ny firenena ny tiako hitondrana fa nehoan-kevitra kely vetivety raha sitraka ao ny fahalalahana rehetra lalam-panorenana no nametraka an'izany, ny fahalalahana rehetra izay antohan'ny lalam-panorenana, liberté individuelle zany etohan'ny lalam-panorenana dia ny lalàna daholo ny fetrany. Limite zany, ny limite ny liberté zany mialatsiny amin'ny fitenena, ny limite ny liberté individuelle, ny limite ny liberté d'expression, ny limite ny liberté de la presse garantie par la constitution, marina zany, dia ny lalàna. Misy lalàna manan-kery eo milaza hoe ty tsy azonao atao na manana fahalalahana toy inona azy ianao. Za tsy te hiditra amin'ny votoatin'le raharaha zay, tsy hoe votoatin'le raharaha fa ny didim-pitsarana zay nivoaka satria efa didim-pitsarana iny moa adsaina zay fahaleovantenany fitsarana izay, adsaina izay fanapa-kevitry ny mpitsara izay, mety ho d'accord ianao, mety tsy ho d'accord ianao hoe ianao nangalatra koa de nampidirina ponja nahazo sursis, nahazo sazy miantona na l'amende fotsiny ny azonao, nahazo dommage et intérêt ny partie civile na ohatran'izany. Tsy anjarako zany mikomonte na ataontsika hoe mametraka devitra mikasika amina didim-pitsarana anankiray, dia anisan'izany iny didim-pitsarana mivoaka iny tsy de tena anjarako loatra. Misy hoe misy tanina lalatiana tao. Ya, fa zay andraso resako ary vetivety aloha le hoe tsy midika ho jadona ny fampanajana ny lalàna, fa raha ohatra ka tsy tiatsika ny lalàna miatra eto amin'ny firenena dia atao gaboraraka ve zany ty firenena ity. Rehefa inona ianareo no milaza hoe mila hajaina ny lalàna, dia rehefa inona indray ianareo no miteny hoe jadona raha vao mampiatra ny lalàna. Zay zany tiako teneny. Mialatsiny fa ny lalàna article 91.3 any hoe alinéa 3 ao anatin'ny code pénal milaza mazava n'izany hoe ohatran'izao rehefa manina moa izy teo mampiteraka savorivory zany eo anatin'ny fiarahamonina ny publication ny zavatra fanehoan-kevitra ataonao anankiray. Ao ihany koa ny hoe tsy fanajana tompona andraiki-panjakana, outrage amina olona mitazona mandat public na mandat électif etc. Voalaza lalàna daholo anie zany. Zay ny teneniko hoe ny lalàna nge mametra an'ilay fahalalàna fa tsy gaboraraka zany, ny fahalalàna tsy gaboraraka zany eto ambonin'ity tany ity. Zay zany zavatra apetraka. Fa ny tiako resahana dia ity, tsy jadona ny fampanajana ny lalàna, tsy fanehoan-kevitra ankahalalàna ihany koa ny manompa manao tsinitsina maniratsira ny filohan'ny repoblika. Mialatsiny fa ny filohan'ny repoblika tenany, izy tenany iny dia androm-panjakana. La personne du président de la république noho ny fonctionne noho ny andraikitra zay andreketany dia androm-panjakana izy iny. Ianao zany raha manao tsinitsina ny androm-panjakana dia voalaza ny lalàna manaky, tsy hoe zalalantiana namorona an'izany na ny parquet namorona an'izany na ny mpitsara namorona an'izany, fa zany mihitsy ny voalaza ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenentsika. Ka nasiana baraingo nge le izy. Zay le zavatra nitenena moa tamin'ny voalohany, nasiana baraingo nge le izy. Dia oza hoe mijereva lalàna. Fa ny lalàna ihany koa dia miteny hoe na dia sous forme dubitative aza
ny fanehoan-kevitrao ka de nature mitroubler ny ordre public na mety anohitohina ny filaminam-bahoaka dia efa eloko eo anatrehan'ny lalàna izay tena misy mihitsy ao anatin'ny na ny 2016 014 zany a na ny 2016 029 izay ny soloany 2020 006 zany de samy misy an'izay hoe na même sous forme dubitative asina point d'interrogation zany ohatra de rehefa constituer lay élément moral élément matériel zany hoe nataonao ve le izy élément moral nisy finiavana anao an'le izy fe anao ary ny élément légal misy texte ave mametra an'ireo de fa eloka eo anatrehan'ny lalàna izay tsy anjarako angamba manazava amin'ny lalàna mikasika an'izay fa zay fotsiny mba tiako tenena hoe le olona miteny ange hoe tena jadona mihitsy eto amin'ny firenena izy mbola afaka maneho hevitra ihany izy miteny an'io hoe tena jadona io nefa maneho hevitra izy a jadona mihitsy eto amin'ity firenena izy mbola miteny na amin'ny anao manjery na miteny amin'ny tambajotra tserasera sosialy tena izy ambadiky ny écran io manao compte fake a jadona mihitsy ny eto amin'ity firenena ity matoa ianao mbola afaka manao compte fake matoa ianao mbola afaka manao publication amin'ny tambajotra anao zany tsisy jadona zany anie fa raha jadona zany izy ohatra ny any Chine hoe tsy mahazo manao ianao na ny ana ny oana ny any Corée du Nord zany natao hoe jadona ary aza maniry an'izany le retsy aza maniry an'izany eto amin'ity firenena ity fa sahirantsika raha tena misy jadona zany eto amin'ny firenena fa zao fotsiny tiako tenena satria marina ny tenao teo amitinako an'izay mitranga le raharaha dia za koa ohatra ny olona rehetrarehetra mba nampahafantarina hoe tamin'ny tambajotra tserasera sosialy na tamin'ny anao manjery hoe nahazo convocation le olona zany tao anatin'ilay raharaha de gaga be anefa rehefa avy eo le olona miteny hoe jadona any eto amin'ny firenena miakatra amin'ny anao manjery maneho hevitra milaza hoe lalatina anao ambadika io tsy misy profina kely aza fa fitiavana fotsiny zany hoe zavatra rehetra misy eto amin'ity firenena ity de andao atao hoe lalatina daholy satria ianao efa halanery lalatina mahasositra anay loatra ianao ianao miaro fanjakana io a mahasositra anay loatra ianao ohatra ninina ataonay ianao ohatra ny tena tsy miozongozona mihitsy ianao tsy perturbe ianao ohatra ny tsy miatendre anao mihitsy tsy mahavoanao mihitsy zavatra ataonay andao atao de satria lalatina mihitsy nanao an'io fa mifahitako azy a menomenona hoana izy tao amin'ny filan-kevitra minisitra nanontany mpiara-vory rehetra tao amin'ny filan-kevitra minisitra fa teza hoa zany no memenona ohatra ny tsy nisy satria tsy nisy sujet abordé mikasika an'izany kory natao amin'ny conseil de ministre na tamin'ny conseil de gouvernement fa nilazainy za fa menomenona satria nisy olona nanome fausse information andre zareo tany ny filan-kevitra ny gouvernement enregistré any hoe respect ary mino fa azo amarinina zany hoe nisy resaka an'izay ve atao amin'ny filan-kevitra ny gouvernement natao amin'ny filan-kevitry ny filan-kevitra ministra moa zany sisy do filan-kevitra ny gouvernement no tenenina zany dia gaga indray anefa rehefa avy eo elaela kely nyindray de atao hoe dirikabo indray ho no tsy haiko na dirikabo amin'ny fiadinan'ny repoblika zany io no ohatrany hoe nanao an'le izy indray tsy lalatina indray zany nefa ny azakazana ny tenenana tany amin'ny anao manjery ny tenenana hoe lalatina ny nanao an'le izy avy eo amin'izay nandeha teny amin'ny fitsarana to tsy mpitory akory lalatina de tsy marina mihitsy loe tsy sanypotra teny amin'ny fitsarana mipitory mila malala procédure farafakeliny ny parquet nanao auto saisine zany hoe ny ministère public zany ny ratsy mangaiky eo amin'ny pampanolalana zany nanao an'ilay raharaha tsisy idirany lalatina mihitsy zany na kely aza fa andao fotsiny andao forcena fotsiny hoe tsy maintsy lalatina ny eo ambadiky le izy de avy eo indray nandeha ndraiky rehefa kelikely zareo anange mandiso ny zavatra teneniny rehefa kelikely to hoe prime ministre indray hono ny tena nampanao azy iza ihany le retsy le tena nampanao azy zay lazaina fa lalatina ny nanagadra ny arfinina elso zany lay mpanao gazety zay namoaka tamin'ny tambajotra tserasera sosialy ny ihany koa opasiozina mikasika ny filohan'ny repoblika de mba makana reo information fa afaka manamarina an'izany reo mpanao gazety mpanohitra reo zay tonga tao amin'ny birao ako za lalatina nangataka hoe mba ampio izahay anafaka ny arifiny elso za tenako tiany nanao fanambarana ny laza manao hoe tokony omena liberté provisoire izy ary mbola zany nanao intervention mialatsiny tsy hoe intervention tany amin'ny fitsarana tsy afaka manao an'izay fa mbola zany no nyresaka tao amin'ny exécutif na mpanatanteraka hoe tokony avotsitra le olona indrindra fa nanakaiky mifatelo ny volana me tamin'izay fotoana izay afaka manamarina an'izany ny mpanao gazety avy aty amin'ny fanoherana izay nyresaka tamiko sy nitondra
any olana io tao anaty biraoko tamin'ny fotoanandrony zalalatina anisan'ny ady nanafahana n'izany arifiny elso zany tsy nisy hoe nakako dery zany tsy nisy nakako laza fa lazaina nefa fa zany napiditra azy tany amponja za ndray koa mbola lazaina fa napiditra ny Roly tany amponja Roly Mercian zany io ministra teo aloha zay nantena koa raha tsy nahalala ny chef d'inculpation any raha tsy efa taty aorina ny idirany tany amponja ary za resaka amin'ny vadiny ny resaka tamin'ny vadiny nanazava azy hoe zao ny fandehany tsy nisy nidirako na kely varivety raha tao anaty leraraha fa de faly fotsiny moa zany na mbola zara misy olona afaka manamarina an'izany mbola niresaka n'izany zany raharaha Roly Mercian zany tao anatiny fitondrana mpanatanteraka kambany avelako eny amin'iny fa le izy de tsotra tsy maninona ianareo na horeraka amin'ny zavatra rehetra zay mitrangy eto amin'ity firenena ity de lazaina fa lalatiana foana ny tompony andraikitra lazaina fa lalatiana foana isaky ny zavatra misy satria fantatry fa manelingelanareo mafia satria fantatry fa tsy tianareo za le manohana ny filohan'ny repoblika manohana nyity fitondrana ity fantatry fa tsy tianareo za tsy tianareo mpanohitra zany teneny za manana ny toko politika misandrahaka manerana ny Madagasikara manao an'izay fanohanana ny filohan'ny repoblika izay de ataonareo mizavatra rehetrarehetra mitrangy eto amin'ity firenena ity de ataonareo fahalalatiana daholo fa io le nyteneniko hoe zay tsy de amaliko firendreny satria zao ny olona tsy adala mahay manavaka ny vary sy ny tsiparivary ary ny olona tsy adala mahafantatra hoe inona ny asa ataony zany lalatiana izany ny olona tsy adala mahafantatra fa lalatiana zany tsy ho hitanao anao fanodikodiana-bola-panjakana tsy ho hitanao anao angala-bolany anaty kitapo-bola-panjakana tsy misy na organisme ratasy anankiray afaka manamarina an'izany ka nakany lalatiana na ariary aza tsy araka le tiana resahana sy voiziny tsy hita loatra zany zay anakanana ny lalatiana ny asan'ny lalatiana toatra ny mba vitany ihany amin'ny mampitondra teny gouvernement azy ny anakanana azy nefa efa nazavaina hoe ka tsy teniny ane le hoentiny mampitondra teny gouvernement azy miteny azy ohatra zava-misy ao ministère ny fahasalamana ministère any amin'ny gendarme sy ny sisa teny filan-kevitry ny ministre ny filan-kevitry ny gouvernement ny etiko ary fanapahan-kevitry ny gouvernement ny etiko fa tsy fanapahan-kevitry za lalatiana de zay nanakanana fa tsy maninona tsy mampemitra tsy de mahataitra raha teo ihany koa zay zavatra zay fa ny fehany de tsotra hoe tsy maninona na lany andro anareo amin'ny zavatra rehetrarehetra de lalatiana foana fa zao ny teneniko anareo ny olom-pirenena io afaka mandinika afaka mijery hoe inona tokoa no andraikitriza ao anatin'ny raharaha inona zay zany ny fehany teneniko tsy adala ny olona ary tsy ny tambajotra tserasera sosialy izay mikororoka anao isan'andro io lazaina fa marina fa zao aza ny loha samangina hono ny jereny fandriamanitra ao atapin'ny loha zay ny any fehany itenenako an'izay Tarcisius amaraparina fandarana satria fa madivadiva amin'ny fotoana ho an'ireo namana manerana nosy hoe misy an'ilay fiofanana mpanentana ny fandarana tamin'ity herinandro ty tokony natao de nahemitra izy io no nibatsiray so de misy afatra ao an'zareo reo ialana tsiny tokoa aloha antsika tsika piofana zany tafiditra ao anatin'ny fiofanana ho an'ny technicien sy ny mpanentana amin'ny haino manjery na animateur radio sy animateur télé zany fa voaterina embritsika herinandro no lay rivodoza zany fa anomboka kosa izy amin'ny herinandro avy io zany efa vonina amin'ny fandraisana an'izay isika eto anivo ministère ny serasera sy ny kolontsaina zany zao de mbola anisan'ny fanavozana nentintsika ihany koa sampany hoe misy animateur radio animateur télé technicien mba hahazo fiofanana amin'ny fanjakana izany mbola asa ny lalatiana sy ny ekipany daholo zany na le teneniko hoe io nge afaka tenena daholo azo tenena daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny vavolombelony mpiasa de ny bangy mandrakariva Tarcisius dia mirary koa raha mirary fombiazana amin'ny fiofanana izay ho ataonareo mpiara-miasa eo amin'izay sehatra ny fanentanana sy ny fikirakirana lafin'ny teknika amin'ny haino manjery zay ao anatin'izay fiofanana nomboka amin'ny herinandro ambony zay de mankahery sahady amin'izany regroupement voalohany zany na fivoriana ny famorina fiofanana voalohany zany fa everina va zava-dehibe amin'ny fanamafisana ny mahamatianana ny professionnalisation an'ilay sehatra ny haino manjery sehatra ny serasera izay fiofanana atao izay ary de misaotra sy mankahery andreo
mpiara-miasa zany any anatin'ireny anao manjery miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ireny manam-piniavana anatevina sy anavao ny fahalalana zay satria tsisy lehibe mihoatra ny hoe manovy fahalalana sy manovy fianarana foana ianao de samia ho tahin'Andriamanitra daholo hoe havita soa dia aza manana hafa izotra araka ny tokony ho izy ny fanofana satria raha isan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina an-tanana avokoa ny mikasika ny fiofanana rehetra zany fa de ny fahatongavanareo saint esof zany hoe anatin'ny salama tanteraka tsy aran-doza sanatria heren-doza eny an-dalana zay ny faniriana nay ato anivo ministera ny serasera sy ny kolotsaina de mahafitabe daholo. Tapitra ny fandarantsika misy mpiaino anankiray na tonga taratasy aty amin'ny ramatoa minisitra tsy tadidiko ianarany fa misy CV ao anatiny de efa fantany vao rain'ny ramatoa minisitra avy any Antsirabe de nisy CV nalefany de nangatany hoe mba alefaso any amin'ny filohan'ny repoblika de alefa zay fa